Ampiravoravoana lehibe indray no iarabanantsika menakavy izay manaraka ity fandarana ity dia ny fandalinana ny tenin'Andriamanitra ny Baiboly a mbola ato amin'ny Genesis toko fa 1:7 tsika amin'izao fotoana izao ny fahasoavana sy ny fitahinana eo amintsika menakavy miarabanao pasteur manona ny fiadanany tompo amintsika menakavy tompoko vanim-potoana an'Andriamanitra ho anao zao ary izay mihitsy pasteur no loha hevitra indray amin'ny sabotsy ho avy zao izay ho totosaitsika menakavy no hoe vanim-potoana rehefa avy nandalo tunnel lava dia lava nandalo onja mahery dia mahery ny sambokely tonga amin'ny fotoana itonina ary andraisana ny valim-bavaka idirantsika lalindalina zay rehefa avy eo pasteur Alvarez misy fotoana tokoa ny zavatra rehetra pasteur ary ny fotoana an'Andriamanitra no tsara indrindra eny ary alohan'ny tena idirantsika lalina amin'ny ity ten'Andriamanitra ity zay marihana trano moa fa azahoantsika fatakarana fahalalana fahazavantsaina ary andraisantsika fahasoavana ihany koa ndray vavaksika amin'izao fotoana izao ary angataka ny fanahy masina mba tsy ho hevitr'olombelona na fahalalàn'olombelona fotsiny ihany fa tena andraitsika andray avy amin'Andriamanitra hevitr'Andriamanitra fitariana avy amin'Andriamanitra ndray vavaka arsika tompoko raha eo dia misaotra anao zay satria andalina soratra masina indray ato amin'ny Genesis toko fa 1:7 marina tokoa Andriamanitra ny fitantananao ary tsy misy diso ny fitondranao fa rehefa avy nandalo ady sy fitsapana maro samihafa ny vahoakanao dia tsy maintsy tonga le fotoana azy voatendrinao zay hitahina ny olonao androany dia aoka ho fotoana andraisanay valim-bavaka fotoana andraisanay fitahina fotoana andraisanay zavatra reo zavatra zay naantenainay nangatanay taminao dia izao fotoana zao Andriamanitra ny fotoana tsara indrindra andraisanay misaotra tompo satria efa elany nanomananao valim-bavaka efa elany nanomananao fitahina efa ela anao tompo ny te hampifaly ny fonay te ame fahasoavana ho anay ka dia tanteraho aminay zany teninao tsara zany tanteraho aminay zany fikasana tsara anao zany mangataka ny fanahy masina anazava aminay ny soratra masina amin'izao fotoana izao mangataka anao tompo ny fahazavantsaina fandresen-dahatra izay mba hahafahanay mankatony teninao ny teninao dia milaza manao hoe ataopoko ny raketako ny teninao mba tsy hanotapoko aminao ka dia ho tahina manokana izao teny zao fandrenesana ny tenin'Andriamanitra misaotra Jesosy amen iny ary pasteur tonga dia vakio avy hatrany Genesis toko fa 1:7 hatramin'ny 9 ka hatramin'ny 9 lohateny dia manao hoe ny nilazany Josefa nofony Farao sy ny nanandratana azy ho mpanapaka any Egypta ary rehefa afaka roa taona mipaka dia nanofo Farao fa indro nitsangana teo amoron'ny Nily izy ary indreo nisy mivavy fito tsara tarehy sady matavy niakatra avy teo Nily ka nihinana teny amin'ny bararata ary indreo nisy mivavy fito hafa kosa ratsy tarehy sady mahi niakatra avy teo Nily nanaraka azy ka dia nijanona teo anilan'ireo ombivavy teo amoron'ny Nily ary ireo ombivavy ratsy tarehy sady mahia nihinana ireo ombivavy fito tsara tarehy sady matavy dia natsiaro Farao ary natoron-dray izy ka nanofandroany ary indro nisy saloim-bary fito nisy eo tamin'ny taony iray sady vokatra no tsara ary indreo kosa ny saloim-bary fito maivam-boa sady mainy rivotra avy any atsinanana nisy eo nanaraka ireny ary ny saloim-bary maivam-boa ny telona saloim-bary fito vokatra sy be vo dia natsiary Farao ka indro fa nofiany zany ary no maraina dia nitebiteby ny fanahany ka dia nanaraka napaka ny ombiasa rehetra teo Egypta sy ny olokendry rehetra tao izy ary nambarany Farao tamin'ireny ny nofony kanjo tsy nisy na dia ray aza nalaza zay heviny tamin'ny Farao 7 dia niteny tamin'ny Farao ilay lehibe mpitondra kapoaka ka nanao hoe tsaroko zao ny fahaditsoko Farao dia tezitra tamin'ny mpanompony ka dia nanao ahy tao an-tranomaizina tao anatin'ny tranony mpifehy ny mpiambina dia izao sy ilay lehibe ny mpanao mofo ary nanofy izay ndray alina dia izao sy izy samy nanofy araky ny hevitry ny nofinay avy izahay ary tao aminay dia nisy zatovo Hebreo anankiray mpanompo mpifehy ny mpiambina
dia nambaranay taminy ny nofinay ka nolazainy taminay ny heviny samy araka ny nofinay avy izahay ary samy tonga arak'izay efa nolazainy taminay indrindra izany izao nampidiny ho amin'ilay nipetrahako fa izy kosa na antony dia naniraka farao ka napakany Josefa dia nalaina vaingana niala tao an-davaka izy ary nanaratra volombavany sy niova fitafiana izy ka nakany amin'ny farao ary farao tamin'ny Josefa nanofy aho ka tsy nisy malaza ny heviny ary izao na rehefa ianao ony raha mandray nofy dia malaza ny heviny ary Josefa dia namaly amin'ny farao ka nanao hoe tsy aza Andriamanitra no ilaza izay valiny iadanan'ny farao ary farao tamin'ny Josefa nofy fa indreo ono nitsangana teo amoron'ely ao ka indreo nisy mivavy fito matavy sa tsara tarehy niakatra fotoany ely ary ninana teny amin'ny bararata ireny ary indreo nisy mivavy fito hafa koa niakatra nanaraka ireny mizozo sady ratsy tarehy indrindra no mahi ka tsy mbola hitako zay ratsy to azy teto amin'ny tany Egipta rehetra ary ireo mivavy fito mahi sady ratsy tarehy dia ninana ireo mivavy fito matavy zay ny aloha azy ary rehefa ninana azy izy dia tsy fantatra akory fa efa mbita ao akibony reny fa mbola ratsy tarehy tahaka tamin'ny fahiny ihany izy dia natsiaro aho ary hitako tamin'ny nofoko indray ka indreo nisy salombary fito nisy eo tamin'ny taony iray sady vokatra ny tsara ary indreo kosa nisy salombary fito sady malazo maivam-boa mainy rivotra avy any antsinana nisy eo nanaraka ireny ary ny salombary maivam-boa dia nitelina ny salombary fito vokatra ary nolazaiko tamin'ny ombiasy zany nefa tsy nisy nalaza ny heviny tamiko ary hoy Josefa tamin'ny farao ny nofony farao dia iray ihany izay efa ataon'Andriamanitra no nambarany tamin'ny farao ny mivavy fito tsara tarehy dia 7 taona ary ny salombary fito vokatra kosa dia 7 taona iray ihany ny nofy ary ny mivavy fito mahi sady ratsy tarehy sy niakatra nanaraka ireny dia 7 taona ary ny salombary fito tsy nisy vo sady maindrivotra avy any antsinanana dia 7 taona mosarena izany dia ilefa nolazaiko tamin'ny farao teo hoe izay efa ataon'Andriamanitra no asehony amin'ny farao ary inindro izy 7 taona zina indrindra eran'ny tany Egipta ary manaraka izany dia izy 7 taona mosarena ka ho adino ny fahavokarana be rehetra teo amin'ny tany Egipta ary ho ritry ny mosary ny tany ary ny fahavokarana eo amin'ny tany tsy ho fantatra no zany mosary manaraka izany manaraka azy izany fa ho mafy indrindra izany ary naverina indroa tamin'ny farao satria ary naverina indroa ny nofon'ny farao satria efa voatendrin'Andriamanitra izany zavatra zany ka ho tanterahan'Andriamanitra faingana ko ankehitriny aoko farao iza lehilahy manatsaina sady endry ka anendry azy anapaka ny tany Egipta aoka anao izany farao ary aoka izy anendry mpikarakara hitandrina ny tany sy amorony ampahadimin'ny vokatry ny tany Egipta amin'ny taonjina 7 ary aoka izy ireo anangona ny voa anangona ny anina rehetra amin'ireo taona tsara ho avy ireo ka morony vary be amin'ny anaran'ny farao ho fihinana any amin'ny tany maro ka aoka hitahiry zany izy ary aoka izany hanina izany ho tahirizina ao amin'ny tany ho amin'ny 7 taona mosarena zay ho tonga amin'ny tany Egipta mba tsy ho simba mosary ny tany amen amen zay ngamba pasteur aloha dia amin'ny manaraka ho toizatsika ihany ny tapan'ny farany zany eto moa zany misy zavatra kely hotsindritsika aloha momba ny fanomezam-pahasoavana nofy pasteur ny tena idirantsika moa zany zavatra anankiroa neto ny amin'ny hoe vanim-potoanan'Andriamanitra sy fotoanan'Andriamanitra satria misy fotoana tena ao anatina ady ny olona ao anatina tunnel maizina fa misy fotoana koa nefa ny tena fotoana mangin'Andriamanitra amin'izay hoe atreto dia tsy ho voasakana tsony ndray fiainan'ny olona io manomboka io amen ary mila ain'olona izay vanim-potoanan'Andriamanitra izay amen mila ain'olona izay fa melo ny dirako amin'izay pasteur zany dia ny hoe
teto I Farao de nanofo zavatra anankiroa mitovy zavatra anankiroa misy itovizany ny nofony voalohany de hoe nanofy omby izy izay moa le nofony voalohany zany pasteur nofombo matavy omby matavy anankifito izy izay vokatra tsara matavy tsara tare de nisy omby vavy anankifitondray avy eo tena faran'izay mahikely ary ratsy tare de nihinana le omby ratsy tare reo le omby ratsy tare ndray nihinana le omby tsara tare be le omby matavy be zay zany le izy de avy eo ndray vita zay nofo voalohany zay de nanofondray I Farao nofony Farao dia hoe nisy saloim-bary ndray zany zay tena vokatra be zay tena vokatra be le saloim-bary fito de rehefa vokatra le saloim-bary de nisy vary maivambony ndray zany saloim-bary any koa fa maivambony ndray de nihinana indray koa iretsy saloim-bary matavy indrindra iretsy koa ilay saloim-bary mahikely zany azonao le izy zay zany verina indroa de ohatra mitovitovy lay nofo zany no tsindriny Josefa tsara eo amin'ny andininy faharoa amby telopolo manao hoe ary naverina indroa ny nofony Farao satria efa voatendrin'Andriamanitra izany zavatra zany ka ho tanteran'Andriamanitra faingany tsindrininy Josefa tsara hoe niverina indroa lay nofy satria ho tanteran'Andriamanitra le izy satria ahoana hoe ho tanteran'Andriamanitra zany hoe raha io tenin'Andriamanitra io sady nijerentsika pasteur de zao rehefa misy nofy anankiray somary miverimberina mety miverina indroa na mety miverina intelo na ohatra zany mitovitovy dia misy io nofy io zany tsy lay nofy mandehandeha ho azy tsy le nofo nirinina tsy le nofo ririnina fa rehefa io nofy io nanomboka ohatra nisy niverina de misy dikan'izay pasteur tsy nofy mandehandeha ho azy le izy fa tena misy dikany izay nofo izay misy ieviny izay nofo izay misy zavatra tian'Andriamanitra ho ampitaina ao ambadika io nofo io misy zavatra tian'Andriamanitra ho lazaina ao ambadika io nofo io rehefa nanomboka niverina indroa ka na tsara io nofo tsara io na nofo ratsy io matetika zany rehefa nisy niverina ohatra zay lay nofo pasteur Alvarez de misy heviny zany io zavatra io ary na le olona tsy malala ny heviny azonao tsy malala ny heviny de mety itera-doza ho azy izay tsy fahalalan'ny heviny zay satria ohatra pasteur Alvarez ity zavatra nofony resahan'ny Farao teto ity zao de sady nilaza zavatra ratsy no nilaza zavatra tsara ratsy le izy satria misy mosary goavana zany hoe ny mahatsara azy aloha zany de hoe isy taonjina ho vokatra be ny tany mandritry ny fitotoana voalohany de izy fitotoana faharoa ndray tena ho maina ny tany ary mosarena ny tany izy kere tsisy ranonorana dia loza le anankiray faharoa io le hoe tena efa manantanina zany loza ka raha tsy fantatry Farao de ny melolo izy de tsy afaka nandray fepetra izy tsy afaka nandray any hoe inona ny fepetra ho raisiny inona no zavatra ho alamina dia sola izy fa fatany de nandray fepetra melo izy hoe zao zany ny zavatra ho ataotsika ny fanapa-kevitra ho raisitsika andamihinana n'izay problème zay fa raha tsy nahalalana io zany Farao de mety ho nitera-doza satria nylay fitotoana voalohany nanango ny vokatra ny tany de mety nihinana tsy nahatsinjo ny vody andro merika akory azonao nefa tena nisy fitotoana lavabe am'izay de fitotoana lavabe am'izay ho mosarena le tany ka raha tsy fatany de melo io zany de mety verivery maina fotsiny le vokatra tatao fitotoana voalohany mety naririna fahatany
mety lalana fahatany dia zatra ny lalandririnina kanjoka eo aloha ao efa zavatra efa misy zavatra tsy maintsy nandraisana fipetra hoe hitsenana n'lay taona zay taona mosarena taona tsisy ranonorana ka raha tsy fantatry farao io dia tena loza tsoroa amatany tao Egypta fa soa zany izy fa fatany demelo dia afaka nanomana izy tato amin'le fito taona izay nahavokatra taonjina azonao dia nanomana izy mba hitsenana n'lay fito taona izay tena maina ary fito taona nahitana loza dia hitanao fa stabiliser zany lay fitantanany raha-pirenena stable tanteraka izy zany tamin'ny fotoana io dia mba tsisy problème na ara économie na ara sosialy na ara politika tamin'izany fotoana izany satria efa fatany demelo dia nandray fipetra demelo izy ty i farao tamin'izay vanim-potoana zay Pasteur Alvarez eo zany nytitsika hotsindrina hoe ilay nofio tsy voatery hoe tsisy dikany io pasteur ary izany ny ilanao mpanompon'Andriamanitra izany ny ilanao mpanompon'Andriamanitra manana fanambezam-pahasoavana rehefa mahita zavatra ohatr'ireny ianao dia manome toro-hevitra mihitsy a Pasteur Alvarez hoe mandehana manontany ray aman-dreny ara-panahy mandehana manontany olona hoe nanofo ohatr'izao a inona ny dikany nanofo ohatr'izao a inona ny heviny nanofo ohatr'izao a inona ny tian'Andriamanitra ambara nanofo ohatr'izao a inona ny tian'Andriamanitra olazainy asa raha mazava zay pasteur ale ao anatin'ny baiboly pasteur dia mazava ary zava-dehibe tokoa ty resaka nofy ity olona anankiray manofy a dia anisan'ny fomba anankiray ampitan'Andriamanitra hevitra amin'ny olona anankiray a ny nofy araka nambaranao teo raha hijery an'i Nebokadnezara tsika tamin'ny fotoan'androny Nebokadnezara dia nanofy nanisy zavatra nofisiny tao zay tsy jerevantsika tsy priany moa fa ambara fotsiny hoe nanofy izy ary nitovizan'ny Nebokadnezara sy Farao dia zao samy filoham-pirenena samy mpanjaka première puissance mondiale izy roa lahy reo ary nitovizan'ny fandroa dia zao samy nitebitebo ry zareo a rehefa maraina ny andro a nieritreritra n'le nofiny satria le nofy a tsy tahaka ny nofy rehetra fa nofy hafatra avy any amin'Andriamanitra ka tonga hatrany amin'ny aty fanahy mihitsy ka tsy nahatafandrimandry azy nofy an'io pasteur no azo lazaina hoe nitenenan'Andriamanitra tamin'ny Josefa Marisy Josefa rehefa niteraka an' Jesosy izy hoe tonga Herode andeha hamono ny zazakely rehetra alatsaky ny roa taona dia tamin'ny alalan'ny nofy a no nitenenan'Andriamanitra tamin'ny Josefa dia niainga atao amin'ny tany Hebreo tany amin'ny tany Jodia zareo a nakany amin'ny tany Egypta dia tamin'ny alalan'ny nofy ny ray ihany koa no nitenenan'ny anjely tany amin'ny Josefa niverina nakany amin'ny taniny Nazareta indray Jesosy nofy ihany koa pasteur no nanapahan'ny Petera hevitra rehefa niandro sakafo masaka izy dia niakatra ambony tafitrano misy olona anankiroa nitady anazy jentilisa teo aloha i Petera dia tsy niresaka tamina jentilisa satria raha voafa firenena satria noverina tahaka ny biby maloto a tsy azo mifandray amin'ny zanak'Israely a ny jentilisa hafa firenena akoatran'ny jiosy fa tamin'ny alalana nofy Andriamanitra no nilaza ny heviny tamin'ny Petera ka natonga ny Petera nanapa-kevitra hoe andeha hiresaka amin'reto olo reto ary a satria zay a no sitrapon'Andriamanitra zany hoe nofy zany pasteur dia afatra lehibe zay ampitan'Andriamanitra raha ilaza sationa fotsiny a pasteur raha misy olona anankiray ohatra manofy ianao ohatra zao zay menao n'ity toera fandaran'ity kristiana ianao manofy ianao a dia nanofy ianao nahita ganagana lomano dia tsy haiko zay hevitraony amin'izay fa nidikan'izay dia zao pasteur hoe le tenin'Andriamanitra zay noenonao zany zay ny hevitra le nofy zany tsy mba nisy nankatoavinao mihitsy sy zany dikan'izay nofy zay raha ohatra indray zany ianao nanofy ianao ohatra hoe niona tamina mpanompon'Andriamanitra atao anaty nofy dia nidelivreny mpanompon'Andriamanitra io mivavahany mpanompon'Andriamanitra io ny hevitra zay dia zao mila manatona ny mpanompon'Andriamanitra io mihitsy ianao ary dia mila atao amin'ny délivrance ianao raha nanofy ianao ohatra hoe nandray vola dia dikan'izay dia hoe misy fitahiana ho avy tsy hoena zany a ao aloha kely eo maro dia maro ny hevitry nofy pasteur zay tsy voalaza eto mihitsy fa zava-dehibe aloha zany dia zao na dia ianao matory amin'ny alina zany a dia tsy tapaka mihitsy le connexion amin'Andriamanitra pasteur misy karazan'olona manofy ratsy manofy mitebiteby mampatahotra ary nofy ratsy mahatsiravina be
dika zay ohatra hoe tafasaraka tamin'Andriamanitra mihitsy zany izy tamin'iny alina iny fa ianao kosa manomboka izao de zao na de matory azy ianao ty ozy ny tenin'Andriamanitra na de matory azy izy dia omen'ny malalany any zany zany hoe misy fifandraisana foana zany atao foana zany zay sy ny fifandraisana aminao sy Andriamanitra na atoandro na alina pasteur ya misy dikany izay nofy zay ary ny olona tokony atakatra tsara ny olona manana mpanolotsaina zany pasteur zay ho any ilaina foana lehilahin'Andriamanitra zay ny ilaina mpanompon'Andriamanitra zay manana fanomezam-pahasoavana afaka mifandray aminao satria misy fotoana hoe ianao tsy afaka alalan'le dikany izy tsy voatery hainao ny dikany io tsy voatery hainao hoe inona ny dikan'izany nofoko zany inona ny tian'Andriamanitra ho tenany tsy voatery ho hainao zany fa amin'ny alalana mpanompon'Andriamanitra misy fanomezam-pahasoavana satria teto hoe i Farao napaka ny omby asa mpisikedy ny dadarabe rehetra hoe adikao amiko ny dikan'izao fa tsisy nahinandikany'ilay nofony i Josefa ihany tamin'ny alalan'Andriamanitra tamin'ny alalana fanan'Andriamanitra no afaka nandikan'ilay nofy maro zay pasteur satria zao dangereux amizay raha manofy le olona hoe manofy izy hoe sarao mivadinao de mangala vehivavy hafa dangereux be zay pasteur ro tonga de raisina arabaka teny be fa marina misy zay teninao zay hoe mila mpanompon'Andriamanitra anao andikany hevitry ny nofy mila mpanompon'Andriamanitra mandikany hevitry l'izy de ary mpanompon'Andriamanitra ihany anefa mpanompon'Andriamanitra ihany raha vao akoatrana mpanompon'Andriamanitra no antanino ny hevitry ny nofy de mety ho voapoziny ianao ho voapoziny ianao satria Andriamanitra rery amin'ny pasteur ny manana fatakarana momba ny nofy ary Andriamanitra ihany no miteny ao anatin'ny nofy ka raha olo-kafa mety hopozin'ny olona ianao de zavatra mety tsy ho dikan'le nofy mety sanatry ny vava mifanohatra amin'le nofy mihitsy aza no adikany aminao dia zay vao teny ho zava-doza mihitsy ilay vokatra le izy pasteur Alvarez zay zany anankiray any mahakasika ny nofony Farao iny izay raha mijery ny toery ny tantara io moa tsika de tena tanteraka arabaky teny le izy tanteraka araka le nitenenany Josefa azy hoe izy fito taona tena ozina ny tany izay tena vokatra ny tany ary izy fito taona zay tena mosarena ny tany de tena tanteraka arabaky teny le zavatra noresahan'ny Josefa ary de tena tamin'ny fotoana io ary zay anisan'ny napatanjaka be ny Egyptianina napatanjaka be ny Egyptianina satria ny firenena rehetrarehetra teto ambonin'ny tany tsisy nanam-po tsisy nanam-po an'izay mosary zay tsisy nanam-po an'izay hoe tsy ho avy ny orana tsisy nanam-po an'io haitany io Egypta irery ihany nanam-po tamin'ny alalan'ny Josefa any ka ny firenena rehetrarehetra rehefa mamaky ny toen'ny tantara io ianao de nila vonjy tao Egypta ny firenena rehetra de nitady vonjy tao nitady sakafo tao nitady famonjena tao hoe tetina hikarakarao sakafo izahay hividy vary aty aminareo zahay mosarena izahay de nandritry ny fito taona ny Egyptianina tsy hoe nihinana fotsiny fa afaka nivarotra ihany koa tapina firenena hafa afaka namaty firenena hafa de taiza moa izy io tatao nevon'le hoe fahafantarana n'ilay nofy tamin'ny alalan'ny Josefa zany pasteur Alvarez zay ny amin'ny tapany voalohany iny resaka nofy fa le tapany faharoa de le hoe manomboka amin'izay pasteur ilay atao hoe fotoanan'Andriamanitra fotoanan'Andriamanitra ary zay no natonga nany resaka tapany te mana hoe amin'ny sabotsy ho avy zao tena ho hafa mihitsy amin'izay ny loha hevitra ho raisitsika manomboka eto satria iresaka fanafahana tanteraka isika iresaka ny fahasoavan'Andriamanitra tanteraka itsika iresaka izany atao hoe fahasoavana mibalika izany tsika saintsaina onge pasteur Alvarez ny dingana izay nolalovany Josefa ny dingana nolalovany Josefa sy ny adiny lalovany izay tena mampivaraotrana mampitsanga mitoetra mampatahotra nanomboka tany amin'le hoe voalohany aloha de le hoe ndralahy nakala azy tsotra fotsiny azonao zany inge defa mampikorotana ane zany misy amin'ny olona mako am'izao fotoana zao pasteur hoe ahilikiliky ny havany tsy tiany mpiray-tapo aminy tsy tiany fianakaviany tsy tiany rafozany be da be mihitsy ny olona miresaka amiko vehivavy miresaka amiko za pasteur tsy tiany rafozako za pasteur tsy tiany mpiray-tapo amiko za tsy tiany ray aman-dreniko za tsy tiany directeur anay ranabavy mbola tsy problème zany mbola voafakahalana tsotra fotsiny zaka tsy mbola nisy hoe nidaroany ianao
tsisy hoe mivelezana tamin'ny fekibo ianao tsisy hoe nididina tamin'ny antsy ianao fa mbola makahala endrika anao fotsiny izy alako bika tsy tiako tare mbola tsisy resaka hoe nitapahana ny karamanao tsy nisy hoe nivononao faty ianao satria nakahalana fa io nydingana voalohan'ny ainan'ny Josefa io fakahalan'ny tao an-trano fakahalan'ny praitapo vita nefa ny an'ny Josefa vita zay fakahalan'ny praitapo azy zay misy ny atsika misy fotoana hoe mijanona fotsiny eo fakahalana fa ny an'ny Josefa pasteur Alvarez de zao tsy nijanona fotsiny teo fakahalana fa nefara tamina famonona mihitsy ny fakahalana mako mizara maromaro misy ny hoe makahala fotsiny de samy makahala eo de tsy mifampifapiteny eo de fangaringarika eo de samy vita fa ny an'ny Josefa tafiditra lalina de nefara tam'le hoe andao alatsika ny ainy andao vonotsika io andao aletikitsika ao andavaky ny andavapotaka io lavadrano de natsipo tany de tedina hoe nitoy ihany le fakahalana de naborodanina tanteraka nalana ny akanjony izy anisany nanana akanjo tsara tare fa de tena hoe atao zay tena nanapotehana azy de nitoy ihany le fakahalana nefara tamina fivarotana azy ho andevo de nitoy le ady nitoy le olana maro isan-karazany dia niditra tao amina tokatrano anankiray de andevo tao de niasa mafy tao de nitoy ihany de nefara tany amponja fa nafinaritra tamin'ny Josefa ndray pasteur Alvarez de zao na de teo ara izany rehetrarehetra misafotofoto zany de nifikitra mandrakariva tamin'Andriamanitra fotony izy ny zavatra tsy azony Josefa natao zany sy tsy nataony de nifikitra tamin'Andriamanitra niala tamin'Andriamanitra tsy azony natao zay nifikitra foana izy ahoana nitazomako an'Andriamanitra anaraka anao foana tompo tsy ala aminao zany na ino kidona na ino katra tsy ala aminao zany za pasteur tena mampahery an'ireo olona izay tena manarika ady mafy am'izao fotoana zao mety efa tena miatra manaina mihitsy ny adinao nefa ianao tena manompo an'Andriamanitra ianao manao alimbavaka ianao mifady hanina ianao mijoro amin'ny fahamarinana ianao manadio fo ianao efa tena mba mivavaka ianao efa tena mba manompo an'Andriamanitra ianao efa tena mba manao sitrapon'Andriamanitra nefa tena hitanao hoe miamihitsoka ao anaty troso ianao miamihitsoka lasa tadoravatra amin'ny tokantranonao makahala anao no manodidina rehetrarehetra miaohatra miamletika ao anaty aiziny anao za de mampahery an'ireo olo reo pasteur mbola ho avy ny fotoana hiposahany maraina anao ho avy ny fotoana hiposahany mazava eo aminao ho avy ny fotoana hiposahany tena fa mihira pirata anao ho avy ny fotoana fa tsy ho aizina foana akory ny andronao tsy ho alina foana ny andronao tsy ho tunnel foana ny andehananao tsy ho fahoriana foana ny ainanao tsy ho ranomasolavy zao foana fa ho avy ny fotoana hiposahany fahazavana pasteur Alvarez ary ny zavatra nitranga teto de zao nanomboka nitsahatra am'izay avy ao aponja i Josefa nanomboka niposaka am'izay ny masoandro tao fa nafinaritra tamin'ny Josefa inge pasteur Alvarez de zao na de tao aponja ary izy de tsy adininy nanao ny asan'Andriamanitra halleluja tsy hoe tao aponja izy de namonjy fo tsy hoe tao aponja izy de zay aleko am'izay manao adalana tsy mijery akory Andriamanitra zao ve mahazo any efa manaradian'ny tompo aleko mamoy fo za koa tsy mavita mivavaka tsony aleko atao aponja atao aleko manao sodomitra aleko mijery sary vetaveta aleko manao adalana aleko manambady lehilahy ato aleko tena za koa ranga tsy hivavaka tsony fa zao ve mahazo non tsy izay ny zavatra nataony Josefa fa mbola nanamasy tena foana izy natao aponja azy na me voninahitra an'Andriamanitra foana izy natao aponja azy mbola nivavaka foana izy natao aponja azy ary ny nafinaritra ny toya ny fiainan'ny Josefa pasteur Andrenirina Alvarez de tsotra ihany niakatra tany amin'ny voninahitra ao anatin'ny fonja izy no nietsika Andriamanitra halleluja ao anatin'ny fonja izy no nietsika Andriamanitra ao anatin'ny fonja izy no nietsika Andriamanitra zay ny zavatra nafinaritra pasteur Alvarez de hitanao toy an-tantara fa nanomboka eo am'izay le fiposahan'le mazava nanomboka eo am'izay ny fiposahan'le mazava nanomboka niakatra tsikelikely tao aponja izy aloha de efa nisy ireo gadra ireo izay tena nanovan'ny ny asan'Andriamanitra le hoe nampiasain'ny fanomezam-pahasoavany tsy nanapo akory izy ary zay nge pasteur le hoe aza tositosika ny ondrobotry fa tsy fatarazetranao kambany itsika mieritreritra ary io problème ny itsika mpitoro teny indray
ino ny problème antsika mpitoro-tendra ndray pasteur Alvarez mieritreritra foana tsika ny hoe mpanakarena ihany ny tena andrandrainy satria reny ny hoe trondro matavy itsika mieritreritra hoe mikendry rehefa mikendry olona dia mikendry olona manamanam-bola mikendry olona manamanan-katao fa indraindray olona fadiran'ovana mahantry io mihitsy ino hitondra fitahiana ho anao ino hitondra fitahiana za tadidiko tsara tany an-Tamatavy pasteur lehilahy anankiray zay mpivarotra charbon asany tsy mahay mikapy zany tsy mahay manao scoubidou tsy mahay mikapy milanja le charbon amin'ny soroka reny izy bao reny dia anankiroa lanjainy ato aloha dia anankiroa lanjainy aorina reny avy any amina asa 15 km 20 km ano any 17 km ano any ny ilanjany an'irety zany hoe lalatry ny eo amin'ny adiny telo adiny efatra eo no ilanjany an'ireny fa mivavaka io rahalahy io nan'olo tena any mba voatra lavitra Tamatavy zany ny mba voatra adiny efatra mialo Tamatavy eo ny toerana misy azy raha ditongotra na ano any io zany lanjaina avy any amin'ny toerana io amidy any Tamatavy zany hoe tamin'izany raha mahazo 50 000 izy raha be indrindra efa goavany zany na mahazo ataoko hoe 40 000 tsy possible ary angamba tamin'izany nazahoana satria tamin'izany ary mbola mora be ny charbon fa tetina io fa le rahalahy tena zay le hoe mikarakara hoa mikarakara an'le mpanompon'Andriamanitra io no mikarakara ny ara-panahiny mivavaka ho azy tena manoro lalana ho azy indray andro pasteur nisy vazaha mividy ny taniny tonga dia amina milliard tonga dia amina milliard fa tsy eritreretanao zany za tamin'izany efa affecté taty Antananarivo efa niasa taty Antananarivo natsony amin'ny telefôna miavia ty Tamatavy ianao pasteur fa vola ary pasteur zany vola zany le lalana misokatra tsy takatry ny sainy tsy takatry zany dia avy eo izy nanangana zavatra goavana moa izy le rahalahy avy eo taty aorina navita trano vilaby eto Tamatavy izy nanangana orinasa nanangana olona lehilahy tsy mahay mikapa zany fa tonga tatiny fa tena tsaroko ianao pasteur ao izy fa avy amin'ny alalanao no hitahiny ny tompo anao ohatry avy amin'ny alalanao no hitahiny tompo anao ohatry ka le izy ny erreurana mpanompon'Andriamanitra indraindray dia miezaka tsika ohatrany hoe ahoana ny azahoana mpanan-karena ahoana ny azahoana aza variana amin'ireny rahalahy reny indraindray olona mampifilafila ary reny indraindray olona tsy tena von'ny vavaka fa jerevo ny olona mahantry jerevo ny olona fadiran'ovana fa reny ny antson'Andriamanitra atsika fa aza variana hoe indraindray tsika falifaly amin'izany vao misy olona ambonimbony ny vavaka ampiangonana dia faly ery matimatiny reny eo nefa tsy fantatra akory reny nivadika aminao orina kely eo ary reny indraindray ny pasteur olona tsy hivavaka ny alena eo olona andany fotoana ny alehan'ireny olona reny eo ndraindray sa tsy miteny hoe mpanan-karena sy ny olona ambony rehetrarehetra fa ndraindray reny olona nadalanao fotsiny hoe izy tsy vonona teny hivavaka fa fametrahan-tananao ny tedaviny ianao ny tedaviny ho sahiraniny amin'ny problemany za aloha pasteur tsorotro tsy dia mba taitaitra amin'izay ny amitovy daholo amiko na mpanan-karena izy na karana na vazaha na gasy na olona ambany mila mitady an' Jesosy daholo reo nafinaritra tamin'ny Josefa dia zao natao amponjary izy nisy olona niaran-gadra taminy tao fa tena nanana etaitapoly raha hoe mila mikarakara nyreto nagadra niaraka tapiny ary tsy hoe nahilikiliny tsy hoe fa nanao ny asan'Andriamanitra tao izy ary olona gadra no nikarakarainy tao fa ireo gadra ireo no lalana nitondran'ny tompo azy teo amin'ny seza fiandrianana ireo olona gadra ireo rehefa tafavoaka le anankiray nahazo ny sezany ilay gadra io rehefa lasa nahazo ny sezany lasa nisy lasa tadapa amin'ny farao karakara sakafo amin'ny farao dia io le gadra io no niteny tamin'ny farao hoe misy gadra anankiray eo amponjao Josefa ny anarany io mahalala mahafantatra ny nofo rehetra io no mahalala ny momba an'izao atsovy io dia io ny karakaranao azonao le izy i Josefa zany pasteur tsy nanao atsarambony i Josefa zany tsy nanao kitoto azonao Josefa zany tsy nanao kilalao fa Josefa natany amponja ary tena zava-dehibe tamin'ny fanahiny olona ary nanomboka teo nanomboka niposaka amin'izay le fahazavana nanomboka niakatra an'izay fiainan'i Josefa ary niakatra hatrany amin'ny faratapony any amin'ny tsay refesiny any amin'ny tsay lazaina any amin'ny tsy fantatra hoe tena fahoana tampoka teo dingana goavana za pasteur tena miteny an'ireto mpijery tele reto ampy zay ny ainanao tanaty aizina
ampy zay ny telo taona sy tapany ny ainanao tao anaty trosa ampy zay ny ainanao folo taona ny ainao tao anatina korota-tokantrano sy ranomaso lava ampy zay ny ainanao tao anaty fafambaraka ampy zay ny diavanao tamin'ny hanina sy ny sakafo fa sao de mba izao ny fotoana iposahany fahazavana am'izay nafinaritra aminao anefa de zao na de tao anatin'ny hoadina andritry ny 5 taona io arenao ny fikitra tamin'Andriamanitra ihany na de tao anatin'ny 10 taona io arenao tsy niala tamin'Andriamanitra ihany na de tena nandimby teo ny fafambaraka nena masolo fampitena faravana fivarotam-pananana tribunal gendarme police ny fikitra tamin'Andriamanitra ianao so de mba ity ny fotoana anaposahan'Andriamanitra am'izay fahazavana fa misy fetra ny aizana pasteur halleluja misy fetra ny ady lalovana misy fetra ny ranomaso misy fetra ny ozony misy fetra ny fampitehany raha nandalo zany nandritra ny taona maro ianao za mino pasteur fa zao ny fotoana tsara indrindra vanim-potoana n'Andriamanitra iakaranao ho amina voninahitra iakaranao ho amina fahazavana iakaranao ho amina fiposahana tsy takatra ny saina pasteur Alvarez ny navarinana amin'ity tantara ity pasteur ity tantara ity moa araka ny teninao teo dia anisan'ny raha manokana mamaky azy tena mientanentana ny foko pasteur ieniko mihitsy ohatran'ny hoe tena le fomba ilazany baiboly azy koa tena eninao mihitsy hoe tena mirindra tsara tena sady mampientanentana le tantara no tena hafa kely mihitsy ty tantarany Josefa ty fa ny zavatra navarinana de zao izy ny farany hitatsaina ny intelligence ny Josefa pasteur ny aingy avy tany amin'ny tao-tranon'ny Potifara izy rehefa nampandraketan'ny Potifara asa Josefa na de piasa andeha raha tamin'ny toerana io dia vokatry le firaisany tamin'Andriamanitra de nisy intelligence hafa nisy zavatra hafa mihitsy zany vokatry le zavatra nataon'ny Josefa ary dia niteraka fitahin'Andriamanitra atao amin'ny toerana io zany rehefa avy eo ndray dia nakany amponja ndray Josefa dia zay rehetra teo an-tanan'ny Josefa ozy ny tenin'Andriamanitra rehefa nanatona azy ny lehibe tamin'ny fonja tao de zay rehetra napetraky io lehibe ny fonja io tamin'ny Josefa dia nisy fahendren'Andriamanitra ihany koa nisy intelligence hafa mihitsy na nomeny Josefa torevitra le lehibe fonja hoe zao atao zao atao zao atao reto voafonja reto tsy hijaly fotsiny ato anatin'ity toerana ity fa sady hitondra vokatsoa amin'ny fiainanao de na raha le mpitony le lehibe amin'ny fonja zany de nitondra fitahinao anazy rehefa tonga ndray le tandapa anankiroa dia nitoroteny tamin'ireo ndray izy dia nisy hevitra sy mifampiresahana atao amin'izy ireo tao foana zany le farany hitatsaina tsy hoe nanompo fotsiny tamin'izao fa sady nanompo nisy fatakara nanonay nanompo no nisy fahazavantsaina nagaga anka na dia natsona azy izy teo andapany Farao pasteur de mbola atao ihany zay intelligence farany hitatsaina zay satria rehefa nazavaina le nofo hoe zao ny hevitry nofo 7 taona mosarena 7 taona taona zina de 7 taona mosarena ho levony mosary ny tany ho fongana tanteraka de taitry Farao sy ny tandapana inona ary no hevitra de samy laza ny heviny tao fa mbola nisongadina ihany ny hevitra sy ny intelligence nananany Josefa hoe zao ny hevitra aoko Farao anendry lehilahy anankiray sady lehilahy manatsaina no andininy fa telo amby telopolo aoko Farao izy anendry lehilahy anankiray ho mpanapaka ny tany Egypta de io lehilahy io namory ny apadimy ny vokatra rehetra anao trano be izy de io no amory ny vokatra rehetra ka maneraka ny tany Egypta mba tsy horingana ny tany Egypta zany mbola teo foana ihany le intelligence sy fahendreny ty lehilahy ty ny olona manana firaisana amin'ny tompo pasteur dia tsy maintsy mandray zay intelligence zay za zao nahita pasteur vady mpiara-bavaka miara manompo an'Andriamanitra miaraka mivavaka ihany izy io de zao mpivarotra légume mpivarotra anana ny asan'izy ireo pasteur de hitanao mihitsy hoe intelligence sy fahendren'Andriamanitra io ao aminatin'izy mivady fa na de anana azy anao midiny pasteur de vita ny manana fahendrena manamboatra ny hoanana sy mikarakara n'io zavatra io any dia de miposesika ao anatin'izy ireo fitahina am'izao fotoana zao na vita trano be anankiroa zareo trano misy étage nefa mpivarokana nefa mpivarotranana atram'izao mbola varokana atram'izao izy mbola mivarotranana azo pasteur fa saingy zao le fitahina miposesika foana na vita trano izy nomboka nitarina tany amin'ny trano be mihitsy izy tsy nitroza vola tany amin'ny banky tsy hoe nindrambolanao pré bancaire izy tsy zay nataony fa le anana namidiny io no nisokatra le lalana be de be mivarokanana miaraka amin'io fa izy rery ihany no nisokatra ny lalana misy fahendren'Andriamanitra atao amin'zareo sady navita trano anankiroa izy trano étage be anankiroa de raha tsy diso manana tomobile de aveo mividy tomobile ndray zareo aveo hitretin'ny pasteur am'izay mivarotrana nefa sady manana trano be anankiroa
manana tomobile ary vao mividy tany koa izy raha tsy diso vao vitany koa fatapatatra azy fatapatatra pasteur zay pasteur le hoe tsy miankina am'le zavatra ataonao na kely na lehibe le izy ozy ten'Andriamanitra na de kely azy ny andoanao de lehibe indrindra ny afaranao fa miankina am'le fifandraisanao amin'Andriamanitra na de fitenena zava-maneno io zany pasteur na de mahitaky ninona azy ianao nefa tsisy firaisana amin'Andriamanitra tsy songadina mihitsy ny zavatra tendrenao fa nramo manana fifandraisana amin'Andriamanitra manana firaisana amin'Andriamanitra mangataka amin'ny fitarian'ny fanahy masina satria nisy fitarian'ny fanahy masina lalina mihitsy tato anatin'ny Josepha pasteur no le faiza mandika nofy fa endrena rehefa manana firaisana amin'ny fanahy masina ianao na mitendry zava-maneno ianao ninona asa fanompona zay ataonao na mitehaka fotsiny ianao na mihira ianao fa rehefa miaraka amin'izay fitarian'ny fanahy masina zay misy zavatra goavana be pasteur tsy maintsy mivoaka ambadika zay zava-dehibe de zao ataovy zay fomba rehetra iraisanao amin'Andriamanitra ataovy mihitsy zay fomba rehetra hoe sao de sanatria misy zavatra mahatafasaraka anao amin'Andriamanitra hoe akamokamona falaindaina fiverenan-dalana mila fitandremana zay fa leo manana firaisana amin'Andriamanitra foana pasteur zay le izy pasteur ary izay fifandraisanao amin'Andriamanitra zay ny io ohatran'ny jiro électricité any pasteur ny jiro électricité tsy hoe mirejetra ho azy fotsiny eo azonao fa misy branchement efa mipetaka any aloha any prise mipetaka any ka raha tsy mifandray mihitsy any amina source ny courant anankiray tsy possible hirehitra ny jiro te hiresaka otsindriko any mialohan'ny amara-parana na pasteur ny hoe Andriamanitra manana ny vanim-potoanany ao ny vanim-potoana itomanina fa ao ny vanim-potoana ifalena ao ny andro anginana fa ao ny andro itenenana ao ny vaninandro ambolena fa ao ny vaninandro anangotana ao ny vaninandro anangonam-bato fa ao ny andro anarina vato fa za tena miteny amin'reto olona ireto fa vanim-potoana anao zao amen vanim-potoana anao amin'izay zao amen i Josefa rehefa nandalo amatona ny maro pasteur tena tsy nisy masoandro mangirana mihitsy nanomboka tany amin'ny fakalan'ny ralahany famonon'ny ralahany fivarotany ralahany azo andevo sy ny toy any rehetrarehetra fa fahambaraka fidirana tany amponjo de ozy ny tompo hoe atseo fa manomboka eto fahazavana indray ny resakitsika manomboka eto hiposaka ny fahazavana ny fomba tsy takatry ny saina ary mahafinaritra raha mijery ny toy any tantara itsika pasteur Alvarez fa terina fa mirapiratana tsy nisy ohatr' zany ny zavatra mitsanga atao anatin'ny tantarany Josefa zany tena hoe atreto amin'izay de raha mijery amin'izay tsika ny toy any tantara rehetrarehetra io pasteur hatrany amin'ny fiafaran'ny Genesis toko 10 de nanomboka tsy nisy intsony ilay aizina teo anivon'ny Josefa tsy nisy intsony ny ranomaso teo anivon'ny Josefa tsy nisy intsony ny alahelo fa nigoka ny amamin'ny fiarahany tamin'Andriamanitra amin'izay izy nigoka fahasoavana nigoka fitahina nigoka fanambinana ary tsy akijanona intsony ny fiakarany fiainan' Josefa misy fotoana tsapako zany pasteur tamin'ny asan'Andriamanitra ary voninahitra ho an'ny tompo zany rehetrarehetra any fa raha niainga tany amin'ny atao hoe fiainana tena mafy sy mangidy be mihitsy tamin'ny asan'Andriamanitra satria zay moa zany tamin'izany na mbola tsy nanao pasteur ary de efa nivavaka foana tamina fiangonana maro isan-karazany pasteur fa matotra teo foana zany niara-panasy niara-nofo de misy fotoana efa mivavaka be foana zay mivavaka be foana zay ny fotoana mipetraka tao Andravoahangy tao teny atsena ediny atsena de hitanao zany trano eny atsena zany trano azo kely tamin'izany mbola nisy trano azo zay tao Andravoahangy tao fa tena trano azo mampalahelo zany pasteur fatombolavony any ambany lakaly fatombolavony anaty plafond ny trano amin'io tsy zary tsisy amin'izany zara raha misy karetsaka ny sanatry ny vavaka na ny toeram-pivoahana raha tsy misy tena fantranany zany fotaka ny lomanosanao rehefa avy fahavaratra io fotaka ao an-trano fotaka ny entinao eny ambony fandriny fantrana lalina entinao amin'io maimbona fantrana mihitsy ety ivelany maimbona menaka jabory hafahafa zany sy fantrana lalina ny aniko hoan'ny fampitedavana ny trosa ao anatina olana ianao any fimbivavaka fa misy fotoana io Andriamanitra io mampitsahatra hoe atreto ihany nanomboka niainga tamin'ny asan'Andriamanitra tamin'izany vanim-potoana zany inge nanomboka 1997 pasteur Alvarez nanomboka nanao pasteur hoe anao maty anina
tam'izany angamba mbola efatra amby roapolo taona tam'izany telo amby roapolo taona fa nandray fanapa-kevitra hoe zaranga no pastera fa tetina misy an'izany dia tongotra mafy be mafy mihitsy atratriny hoe aria misomanandrariny ianao mandeha di tongotra atranitosy aller retour tsisy sakafo ao anatina fahorina tsisy ady tsy ny lalovany tsisy ady tsy ny lalovana ny tsy fihinanakanina ny di tongotra ny ranonorana ny avy zanana ny aretina tsy nahita-panafana tadidiko tsara tamin'izany nanao asan'Andriamanitra tany Tomasina tamin'ny 1998 pasteur Alvarez 1998 sady tsisy sakafo tsisy olona trano kely hazo trano hazo zay mba nomen'olona anay petrahany tsisy pia tsisy namelona nefa voantazo be tam'izay nefa mpanompon'Andriamanitra dia mba nitaraina tamina pasteur anankiray zay mba avonjeo aho mba ampio fa marary aho sady tsy nomena na dia vary raika apokary nangidy zany pasteur fa io misy fetrany io fahorinao io misy fetra ny fijalianao io misy fetra io ranomasonao io fa misy fotoana am'izay Andriamanitra eto nitahiko anao ary rehefa manomboka hitanao zay Andriamanitra dia manomboka tsy mitsahatra io ranonora-pitahina io pasteur Alvarez halleluja manomboka tsy mitsahatra io be da be ny olona hitako ny aina tao anatin'izany fa zay zao anisany tsy mitsahatra io ary ianao zao manomboka miainao anatin'le miakatra dia miakatra tsy miakatra zany ierinao mihitsy voninahitr'Andriamanitra no miresaka an'izany tsika itsy pasteur Andriamanitra tena misy hoe eto ampy am'izay fijaliana fa iakatra ianao ary anao dinga davy ianao ary azonao dépassena daholo zay rehetra eo alohanao be da be fiainan'olo loatra zany pasteur mpiara-mivavaka hitako izay teny ny aina reny fijoroana vavolombelona hitantsika eto reny ny aina tao anatina trosa fahantrana ranomaso tena alahelo tena fafambaraka zao fa ao anatina fotoana fohy miovy fiainan'ny olona io dia miakatra tsy akajanona miakatra tsy akajanona miakatra tsy akajanona ny fiainan'ny olona io zany hoe tena misy fotoana ampiny hoe fitsapana i Josefa tena mampolo taona ny aina tao anatin'ny fitsapana mafy dia mafy pasteur fa tonga am'izay ny fotoana ozy izy Andriamanitra hoe eto am'izay ho tanterahako zay nolazaiko taminao eto am'izay ho avy Andriamanitra ho tanterahany izay nambarany taminao ho tanterahany zay nolazainy taminao ho avy Andriamanitra anatanteraka zay nofinofinao izay vision anao zay nolazainy taminao ary tsy azo ny fahavalonao sakanana io na tiany ny fahavalo na tsy tiany ny fahavalo tsy azo ny sakanana io na ho faly izy na tsy ho faly tsy azo ny sakanana io na hitadiny politika sy ny tetikady rehetrarehetra izy anomana ao anatin'ny telo taona izy hery taona anomanana ny anam-pitenanao fa ao anatin'ny 5 segondra iny ravan'Andriamanitra ao anatin'ny enim-bolana izy anomana ny hoe zao nitetikitsika anam-pitenana io aka avokatsika aka an'izao tsika malala ny zandarmany tsika zao anam-pitenanao ao anatin'ny 10 minitra io ravan'Andriamanitra ary rehefa tonga ny fotoana nandratan'Andriamanitra anao zay dia miakatra ianao tonga ny fotoana nandratan'Andriamanitra anao zay miakatra ianao eto pasteur tena mampahery andretora latsiana bavy rehetra vanim-potoana anao zao vanim-potoana anao zao ary vanim-potoana iakaranao zao eto tsika ndeha hivavaka pasteur aloha zay ny tapany voalohany makasika ny tantaran'i Josefa io zany hoe teto Josefa dia nanomboka amin'ny fisandratana nanomboka ho amin'ny fisandratana nanomboka ho ary tsy azo ny fahavalo no sakanana tsony nangah iah fotsiny vadin'ny Potifara izay nanagadra azy nanendrikendrika azy nangah iah fotsiny Potifara hoe ary to tafity le zalainy ary lasa lehibe anay indray nangah iah daholo ny fahavalo rehetrarehetra rehefa Andriamanitra nanendry ny fotoana izay anandratana anao nanendry fotoana anandratana anao tsisy masakana an'io pasteur Alvarez fotoana anao zao raha lasiana bavy fotoana anao zao atsaro ny ranomaso atsaro ny alahelo atsaro ny fakiviny fotoana anao zao ndeha hivavaka tsika misaotra indrindra tompo raha afaka nandray zany fampianarana zany zay teto androany fampianarana zay nampafantatra anay hoe fotoana anay androany fotoana ianganay androany fotoana iakaranay zao ampy zay ny ranomaso ianao ampy zay ny fijaliana ampy zay ny tebiteby fa izao kosa ny fotoana zay tena iakaran'ny zanak'Andriamanitra ho any amin'ny faratapony iakaran'ny zanak'Andriamanitra ho any amin'ny voninahitra sy ny fahazavana
fipoahany fahagagana sy ny fahasoavana izao ny fotoana tsara indrindra ho amin'izany mino tompo fa ireto pojery fandarany reto ho tahinao reto ralasaina bavy reto ho tahinao andray andraikitsany amin'ny tahinan'izy ireo ianao ary za mino fa izao ny fahasoavana miampy fahasoavana voninahitra makany amin'ny voninahitra iakarana ambony ty ambony any ity fotoana ity misaotra indrindra raha io amen amen eny ary pasteur Alvarez tonga de lasaky fotsiny zao ny zavatra tiano tenenina amin'ny sabotsy faharoa ny volana jona ho avy zao zany no anomboka tsika ao anatin'ny tena fotoana n'Andriamanitra mihitsy tsika ampy zay ny aizina ampy ny ranomaso ampy ny alahelo za manokana manasanao tongafa ndo hitsapa tena tsaro ry mpanompon'Andriamanitra mampalahelo isany ry mpanompon'Andriamanitra fadiranovana latsain'ny avany latsain'ny fianakaviany esoesony olona sy tondron'ny olona molitra atsaro fotoana zao tahaky ny nampiakaran'Andriamanitra avy ao amponjan'i Josefa ho amin'ny famirapiratana no ampiakaran'Andriamanitra anao vanim-potoana izao maiza mana rarotra raha tara an'izao anao mety ho tara pasteur raha tara am'izao reto olo reto mety ho tara fa za de milaza aminao hoe araroty anao vavaka goavantsika amin'ny sabotsy avy zao manomboka amin'ny 7 ora maraina ty tisy pasteur io fotoana io izay ho totosaina etsy amin'ny mongo ty andrefa nambojanahary ampitany tobo ratsy mandrava sy etsy amin'ny samafy tanjombato ambany atsimo anatanterantsika nyty fotoana lehibe zay no everiko fa tena fotoana n'Andriamanitra ary fotoananao iazakazahany fiainanao ary karany fiainanao any amin'ny tsy RFS any amin'ny tsy RFS zay ngamba pasteur ny azo nyresana teto androany veloma tompoko mametraka mandram-piona tompoko